amin'ny vaovao ivadika pejim-baovao hafa tanteraka isika. Ny gouvernemanta irery no afaka mitondra ny feon'ny malagasy eo anatria ny fianakavian'be iraisam-pirenena mikasika indrindra ireo nosy epars hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien. Miankina tanteraka amin'ny gouvernemanta ny tondrana ny adihevitra nivon'ny firenena mikambana mandritra ny fivolana faharaiky amin'ny fitopolo ny firenena mikambana ho hatrany ity mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ity. Utafiditra amin'ny lahadinika ny fivoriam-be faharaiky amin'ny fitopolo ny firenena mikambana momba ny nosy epars iankina tanteraka amin'ny gouvernemanta ny tondrana ny adihevitra eo amin'ny firenena mikambana anaty hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien. Nosoritany fa ny gouvernemanta irery antsy no afaka mitondra ny feon'ny vahoaka malagasy tsy mora ho izy ny andresy lahatra ny frantsay amerina ny nosy epars ho an'ny malagasy. Noho izany ilaina ny fanamafisana ny diplomasia malagasy ary ny fanomanana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa raha ohatra hoe association tsotra fotsiny zao privé tsy afaka ianao fa ny tena azo atao dia hoe fitondram-panjakana ny tena entanina mafy anao an'ilay zavatra hoe hitondra an'izany etaety zany apiditra an'izany etaety zany amin'ny ordre du jour ny Nations Unies dia zay nga mety hoe afaka hiteny zany a Madagasikara. Ianao miteny hoe ahoana ny tanjakantsika tsika aloha raha ny tokony hoe mila tanjaka voalohany dia hoe eto Madagasikara hoe tsy maintsy l'opinion publique nationale eto toerana no tena mirahina hitaka izay zavatra zay dia manana hery zany ny fanjakana hitondra an'izay any amin'ny Nations Unies. Dia nefa tsy vitantsika irery ihany fa ny groupe africain koa tokony entanina satria 450 zany ny firenena anatin'io dia zany hoe hiteny amin'ny anaran'ny Madagasikara fa tsy tsika irery ohatra ny olona mandeha irery zany hoe iantsoantso ianao amin'ny mampisondroto karamako eny an-dalana eny raha zay ny olona fahadaly ianao fa raha va maromaro milahatra dia afaka fijeriny rehetrarehetra amin'izay fotoana zay. Tsy vita an'izay ihany fa hoe l'opinion publique sous régionale koa tokony entanina tsika membre SADC COMESA CENI IORA le Indian Ocean Rim Association dia tokony reny pays maromaro firenena maromaro zany entantsika mba anaiky ny zavatra angatahantsika. Dia zay koa au niveau international na dia membre du conseil de sécurité nge afaka entanina le hoe membre permanent ohatra ny Russie, Chine na États-Unis raha nge tsy dia naman'ny frantsay loatra amin'izay zavatra zay dia afaka mangataka an'izany koa zany tsika rehetrarehetra. Zany hoe diplomatie gasy zany tokony hivelatra maro dia maro mba hanery ny frantsay na dia amin'ny alalan'ny opinion publique fotsiny ihany ary national, international, régional, sous régional. Sarotra ny malagasy azo aingana ny nosy epars hoy Radanoara Julien sosikevitra entiny ny tokony sina fifanarahana fitantanana miaraka ao anatin'ny taona voafetra mandra-piverina tanteraka ny nosy Rwanda Nova, Bassas de India, Les Glorieuses sy Europa.